Zay ny onivon'ny vondrom-panabeazana ASEM fa nisokatra androany ihany koa ny hetsika Carrefour des métiers izay karakarainy sekoly ambony établissement d'enseignement et de formation professionnelle supérieure du Condorcet na ny EEFPSC hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 5 taonany moa izy ity ary natao ihany koa anamariana ny 7 taonany zarony vondrom-panabeazana Condorcet. Nisokatra androany fa 17 août ny hetsika Carrefour des métiers izay karakarain'ny sekoly ambony établissement d'enseignement et de formation professionnelle supérieure du Condorcet EEFPSC hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taonany EEFPSC ary 7 taona ny vondrom-panabeazana Condorcet. Fampiratiana ireo voka-pikarohan'ireo mpianatra mendrika no ampiratiana mandritra ity hetsika ity. Miisa 10 eo ny maquette avy ao amin'ny tao-trano na ny bâtiment raha 10 ihany koa ny avy ao amin'ny fikirakirana ny énergie renouvelable. Tanjon'ny hetsika ny hanolotra ireo tanora ny fahafahana miomana amin'ny asa endreketany mandritra ny fiofanana izay ataony. Le hetsika mahakasika ny fankalazana ny 15 taona ny napisy ny EFPS Condorcet sy ny hetsika Carrefour des métiers zany hoe fampahafantarana ny be sy ny maro indrindra fa ireo tanora maniriditra amin'ny sehatry ny asa mahakasika an'ireo sehatra asa sy sokatra eo anoloan'izy ireo. Anisan'izany ny mialatsiny amin'ny fiteny vahiny ny bâtiment travaux publics, eo ihany koa mahakasika ny génie industriel sy sehatra hafa dia fampiratiana mahakasika ny zava-bitan'ireo mpianatra nandritran'izay 15 taona misy ny EFPS Condorcet. Mandritra ny 3 andro ny hetsika izay atao eto amin'ny Talarariasina ary tsy farana laha tsy ny asabotsy zao. Mandritra izay 3 andro izay dia isy mivalan-dresaka sy ady hevitra maro isan-karazany iarahana amin'ireo manam-pahaizana malagasy. Androany ohatra dia niresaka mahakasika ny transition énergétique no resahana iarahana amin'ny professeur Ravel John Albert, docteur ingénieur. Raha mpitso indray dia niresaka mahakasika ny fomba fahombiazana amin'ny idirana amin'ny sehatry ny asa izay iarahana amin'ny Chantal Landriatavy.